amin'ny salon des mines de Madagascar zany zay ho tanterahana amin'ny fahasivy amby folo faharoapolo araiky amby roapolo ny volana desambra ho avy zao dia voalohany aloha isy ny fanokanana n'ilay ataontsika hoe lithothèque de Madagascar reo échantillon zany zay nen'ny bergema frantsay tamin'ny volana mai dia ho apetraka ho aranty ho ahafahan'ny be sy ny maro mitsidika isy zany ny fitokanana izay. Isy ihany koa ny fitokanana antsoina hoe galerie des mines, mety hoe musée na lalatsika azy fa tsy tena musée fa galerie des mines, ampirantiana ireo atsara sy ny abetsaky ny vato eto Madagasikara zay sarihana ihany koa ny be sy ny maro zany mba holiana sy hijery an'ireo arena kibon'tany zay ananantsika. Dia isan'ny apetraka ihany koa zany zay rotokanana amin'izany dia indrindraindrindra ao anatin'ny salon des mines zany ny antsoina hoe foire hautière, fampionana ny mpividy sy ny mpivarotra vato mba anamorana zany zany serasera zany mba hisian'ny fifandraisan'izy ireo. Raha kapoka zany dia hetsika anankiray ara-toe-karena anehoana kosa zay mba tsara soa ao anatin'izany sehatra ny arena kibon'tany zany ary etsoana ny malagasy rehetra mba handalo sy fitsidika mandritra an'izay 3 andro zay.